Fa miarabantsika rehetra ny anaran'i Jesosy ny fiangonana Kriston Vasy Madagasikara anio zoma fa 7 volana aogositra taona 2022 zao. Afifaliana foana no izaranay anareo ny ravsodiny fahamarinana izay nosoratan'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Chris Oyakhilome izay tsy iza fa ny filompanorina ny fiangonana Kriston Vasy maneran-tany. Manasana amin'izao taon'izao ifantoka iditra amin'ny lohahevitra tsika. Ny lohahevitra rahasotiantsika anio dia hoe mitohiza manorina sy mampiasa ny finoanao. Amen. Ten'Andriamanitra eto amin'ny andiny fanokafana dia ao amin'ny Joda 1:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavah ao amin'ny fanahy masina. Amen. Toy izao ary ny any famelabelaran'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Chris. Ny finoana toy ny afo dia manana fironana voajanahary ho velona raha tsy azonina le izy. Mandevina ny loharaniny ny afo ary raha tsy velominao foana izany avy izany dia maty izy. Toy izany koa ny finoana reto ianao ny tompona ndraikitra amin'ny fananganana ny finoanao. Alleluia. Fa ano izy mba hitombony ary ampiasao mandrakariva mba hatanjaka ihany koa. Mamana ny finoanao ianao amin'ny fiainona sy fandraisana tenin'Andriamanitra misimisy ao amin'ny fanahinao. Satria ny finoana dia avy amin'ny fandresena. Zay na zay ny boky ao amin'ny Romanina 10:17. Manaraka izany fa manangana ny finoanao hatanjaka ianao amin'ny fampiasana azy. Alleluia. Noho izany arany mba hiazonana ny afo finoanao dia tsy maintsy manampy zavatra bebe kokoa ianao. Dia tenin'Andriamanitra misimisy izany. Tsy maintsy mamana hatrany ny fanahinao amin'ny teninao. Mbola ao tsara ve ianao? Tsy tokony hijanona amin'ny ambaratonga iray ny finoanao. Ny soratra masina fanokafana dia miresaka momba ny fananganana ny tenanao amin'ny finoanao masina indrindra. Amen. Toy izao no nandikan'ny 2 Amplified Classique azy io amin'ny tikateny hafa zany hoe fa ianareo kosa ry malala atsangano ny tenanareo, zany hoe aoreno zany ny tenanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, mandrosoa atsangano tahaka ny tranobe miakatra trano ny finoanareo zany ka mivavah ao amin'ny fanahy masina. Alleluia. Midika zany fa ny finoana ambony indrindra mety azonao dia tsy tapitra. Tsy maintsy mitohy manangana eo ambonin'ny hatrany ianao zany. Ko mihetsika amin'izany ianao manomboka androany ary mbola tsy mihetsika tamin'ny finoana ianao teo aloha. Aza vela ny dianao tamin'ny finoana ho fahatsiarovana fotsiny. Tsia tsarovy fa ny fiainana kristianina dia avy amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra. Alleluia. Fahasoavana makany amin'ny fahasoavana. Amen. Ary finoana makany amin'ny finoana. Finoana tsy mitsaha mitombo hatraniny no lazainy eto. Ny fitomboana ao amin'ny Kristy dia hoe miamatanjaka ny finoanao, manana ny finoan'ny razanao ianao. Amen. Finoana lalina anao aminao, voazatoetra ianao, voazatoetra ianao tanteraka ary maresy ny fitsapana rehetra. Finoana izay mandre